Izay ny mahakasika ny lalaon'ny CGSOI fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra isika satria dia halalao goavana ihany koa ifedina ny amboaran'ny faritany izay nitanterahana tany Mahajanga tamin'ity faran'ny herinandro zoma teo ny lalao manasa-dalina ary androany tolakandro ny lalao famarana lasan'ny ekipa ny Mahajanga raha ny volabe 20 tapitrisa ariary rehefa nandresy ny ekipa ny Diego tamin'ny isa 2 ray izy ireo zareo avy any Diego moa zany avy any Antsiranana ny nahazo ny vola 10 tapitrisa ariary larana fahatelo ny aveto Antananarivo rehefa nandresy any Tomasina tamin'ny isa 2 nahazo ny vola 4 tapitrisa Antananarivo ary 2 tapitrisa kosa ho an'ny Tomasina tany amin'ny larana fahadimy nosy any Toliary rehefa nahazo ny vola 1,200,000 ariary zany ary ho an'ny fianaratsoa kosa ny 1 million d'ariary na ny 2 tapitrisa ariary zay ilarana fahaenina afarany teo amin'ny staff teknika mendrika indrindra dia lasan'ny Mahajanga izany ny 600,000 ariary izay nitarihan'ny Titirasonaivo moa ny staff teknika ho an'ny Mahajanga ary teo amin'ny mpilalao mendrika indrindra dia mbola mpilalaon'ny Mahajanga ihany koa tamin'ny alalan'ny Asera nahazo ny 600,000 ariary ary ny mpampidi baolina betsaka indrindra dia Isidonie na i Bon Voyage izay mpilalao an'ny Mahajanga ihany koa nikatony hoe zany aniany voalohany amin'ny fedina ny amboaran'ny faritany iny.